Matofilo, ahoana no mety ho anazavantsika hoe rehefa manazava ny fanjakana dia tsy manana intsony an'izay confiance, fahatokisana ho ataony vahoaka izay ny fanjakana amin'izao fotoana zao. Raha vao miteny zany ny fanjakana dia lasa ohatran'ny hoe karazany hoe tsy misy an'izay fahatokisany vahoaka izay intsony, légitimité no resahantsika Andry Matofilo. Ny voalohany ka manteneniko anao ny légitimité, tena manana légitimité ny fanjakana. Mety fahitan'ny olona vitsy zay, ny mpanohatra, misy foana ny mpanohatra maneran-tany. Ny mikasika an'le hoe Apollo 21 teneninao tao efa namariny ny procureur de la République ny fisiny io ary misy proof any ampelantanana zareo. Raha izay ny zavatra fitsinina angambany dia hoe planina matipaika sy matianina ilay Apollo 21. Miteny ianao tao hoe tsy misy ny fatokisana, andrasana isy ho faty ve zany vao hipetraka ny fatokisana? Andrasana isy olona ho faty eto amintsika, zay tsika vao hiteny hoe io fa marina la izy, na dia efa mipetraka daholo ny zavatra rehetrarehetra amin'ny planina tao. Zavatra roa fotsiny iana ny tiako ambara. Jereo fotsiny ny tantara taty amin'ny continent afrikanina, efa bolana lasa izay. Telo volana sy tapany lasa zay nisy namono laza fa voatifitra araka ny filaza ny filoham-pirenena ny Tchad, Idriss Déby. Tsy film zany Abraham Razafy. Sa misy afaka mbola ilaza ve hoe namono teny sa film? 18 avril 2021 no maty Idriss Déby taty amin'ny continent africain. Fantatro tsara io filoham-pirenena maty io, mifampiresaka amiko tsara ary mifampiresaka ny olana zay misy itovizany iainanay mirala. Nareo mpanao gazety dia dinio, ary dinio tsara ny tantaran'ny firenena. Ny zavatra teneniko anao dia tsotro. Matoa misy ny olana sy ny fikasana ifofon'ny aiko dia noho ny fiarovako ny tanitsika, noho ny fiarovako ny tombotsoa an'ity firenena malalatsika ity. Raha izay. Faharoa, film ve ny nafatesany namonoana ny filoham-pirenena tany Haïti, Jovenel Moïse. Hitanareo reny sary mandeha amin'ny anao manjery rehetrarehetra reny. Mercenaire efa misa 420 no nanafika anazy tao an-trano, tafiditra tao an-trano, ary bala 12 no tifitra anazy teo amin'ny vatany. Film ve zany zavatra rehetrarehetra any. Ray volana katroka androany no nafaty any Jovenel Moïse tany Haïti tamin'ny 7 jolay 2020. Vao tsy ampy herinandro vitsivitsy akory koa zay no antsatoana antsy ny filohan'ny teteza mita, ny colonel Assimi Goïta tany Mali. Film ve zany zavatra zany? Ka eto aloha dia mampitandrina ny olona rehetrarehetra eto amintsika fa efa mihoatra ny fefy ny zavatra tiana atao eto amin'ity firenena ity. Ho azavaiko aminao satria efa niresakitsika teo ary araka ny tatitra sy ny fanazavana efa nataon'ny procureur de la République dia nanamafy an'io atedi-dratsy entina hamonoana sy hakana ny fahefana efa voarakitra izany planina Apollo 21 zany. Eto zany dia noho ny fanazavana efa noentin'ny procureur général dia amin'ny maha-filoham-pirenena tena moa dia mahazo ihany mitatitra hoe inona ny zavatra natao tao an'izany Apollo 21 zany. Ny Apollo 21 dia fantatritsika tsara ary efa nilazainy procureur général de la République fa nisy ny fangatahana famatsim-bola hoentina anakorontanana ny firenena sy hamonoana ny tompon'andraikitra maromaro teto amintsika. Tsy nandahan' zany ny orinasa anankiray fa nisy mihitsy io taratasy io fangatahana an'izany. Inona le plan Apollo 21? Ny plan Apollo 21 dia mazava ho azy fa hoentina zany hakana ny fahefana, hamonoana ny tompon'andraikitra vitsivitsy. Fa ao anatin'ity zany le Apollo 21 dia efa nazavain'ny procureur de la République ihany le izy fa
hitondra ny élément zay efa nazavainy moa azavaiko amin'ny voaka malagasy eto ao anatin'izany dia hoe misy vola 5 millions d'euros ny tedi-bola hoentina anaovana an'izany tedi-dratsy zany ao anatin'izany a dia misy phase anakefatra lazainy zareo io a misy phase houston phase allumage phase décollage ary phase sur mise sur orbite ao anatin'io zany dia misy ny hoe achat ny équipement transmission et armement ary anisan'izany ny fakana commando anaky 5 avy any ivelany ao anatin'izay zavatra zay hitanareo tonga mansary tany Haïti commando 4 ny tafiditra tao Haïti tafiditra tao amin'ny toerana fatoriny ny filoham-pirenena ny tifitra ny filoham-pirenena haïtianina zay namako ihany koa iny filoham-pirenena iny hitanareo nga tamin'ny covid reny nanao visioconférence niaraka tamiko izy ary nyresaka ary mifampiantso matetika izahay mirahalahy ao anatin'ilay ity tedi-dratsy ity zany a dia misy ao anatin'ilay izy ianao moa teny hoe mpanao politika aleo ny enquête ny hitondra azy fa tsy afaka hiteny a fa ny afaka teneniko anao ny renseignement azonay ny zavatra rehetrarehetra eo am-pelantanana dia misy mpanao politika ambony tafiditra ao anatin'izao zavatra ao mpanohatra sa mpanohana ndre matofolo aleo ny fitsarana ny teny amin'izay tsy afaka hiteny a fa ny fitsarana sy ny enquête a io ne vao manomboka ny enquête miditra amin'ny enquête au fond nitsika izao e ary za dia mamety remarque mihitsy misaotra ny fitsarana hoe tsy tokony sinitsony ny zavatra ohatran'izao ny hevitra tsy mitovy mety ekeny fa ny famony kosa efa mihoatra any zavatra tokony ho izy toizako ihany ilay izy ao anatin'ilay phase houston ianao moa ny teny teo dia misy ihany hoe conduite des opérations de déstabilisation sociale efa nataony izy zany fa tsy naomby efa nataony zareo zany ary mbola mikasanao anjany zareo conduite des opérations de déstabilisation sociale fanakorontanana ara-tsosialy eto amintsika au sein de toute l'administration et dans les chefs-lieux de province zany ny zavatra ao anatin'ny plan zareo plan zareo phase à allumage neutralisation de 5 personnalités emblématiques du régime fantatra io fa tsy afaka miteny fa aloha ny fitsarana no aneo an'izany satria zavatra rehetra fa nitenen'ny procureur dia amafisiko réénumération sécurisation des responsables de forces de défense et de sécurité maromaro ihany ny mpitandro ny filaminana ambony voatonona atao anatin'io ny contactena ry zareo ary fantatra ry zareo ary be dia be ny olona ao anatin'io tsy teny mihitsy eto ny resaka association ny resaka groupement ny resaka fikambanana maro isan-karazany tsy hanonona an'izany ny ataoko eto fa fantatrareo nga mantiako lazainy indemnisation des troupes au sein des forces de défense et de sécurité misy vola ato fa tsy tononiko la izy indemnisation des leaders syndicaux des leaders au sein des organisations des sociétés civiles tiako lazaina zany ao anatin'ity dia misy plane be dia be hoe inona ny zavatra tokony ho atao fa tsy afaka dévoilena moa la izy satria mbola ao anatin'ny fampitorana tanteraka fa tsika koa mba te hitondra ny mangarahara mba te hitondra ny marina eo anatrehan'ny vahoaka malagasy dia zay no anjara no entina ilaza amin'ny vahoaka malagasy fa zavatra mamao fady no anaingana atao teto amin'ity firenena ity fa misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa noho ny fitahiny dia voasakana izany tedi-dratsy rehetra izany andre matofolo miaino anao ohatra ny mamaky an'le plan teo iny ohatra manana impression zany hoe efa mivoaka ny didim-pitsarana satria na ny communication hoentin'ny mpanohana anao dia milaza avy hatrany fa ohatrany hoe efa meloka le olona manaja an'izay droit la défense izay ve ny fanjakana ianao ve manome toko fa tena malalaka ny fitsarana ao na ny asany araka ny tokony ho izy ao anatin'ity fanadihadiana ity fa tsy hametraka tsindry amin'ireo mpitsara mpanao famitorana ary anaja ihany koa ny zo ananan'ireo olona izay voaroroy ao anatin'ity fitsarana ity satria fantatritsika aloha zany zao fa mbola manaja an'izay droit présomption d'innocence zay tsika ndre matofolo
ohatrany malasa saina ihany le fanontanianao hoe Abrahama Razafy ao anatin'ilay izy ny manao enquête ao anatin'izy dia ny brigade criminelle nanao ny enquête napiny ny tao amin'ny gendarmerie Pyrénées natrehany procureur général de la République. Za milaza aminao fa raha ny zavatra profy eo am-pelatanana zareo rehetra no avoakan zareo mety ho sarotra ny raharaha eto amin'ny firenena. Matokony fitsarana noho izany ary marina hoe misy présomption d'innocence fa ianao hoe Abrahama Razafy raha efa nisy andeha ikapa famaky ny lohanao dia mbola hiteny ianao hoe misy présomption d'innocence sy ny olona iny ikapa ny lohanao hamono anao dia hiteny ianao hoe oka aloha fa mbola misy présomption d'innocence iny olona iny ka zay ny teneniko hoe aoka kosa tsika mba ho sari-piaro amin'ny fiandrianam-pirenentsika. Za tsy filoham-pirenena na antoko fa filoham-pirenena ny vahoaka malagasy rehetra iray manontolo ary zay ny teneniko hoe aoka tsika tsy anaiky ho zarazarainy na amin'ny hevitra na amin'ny faneho-kevitra fa mety ho zava-doza ny tranga eto amin'ity firenena ity.